faly de faly ny foa mampanary namako malala manatrika anareo any amin'ny toerana maro isan-karazany tena fifaliana saina ravoravo ary miantso antsika manasa mba hiendray ny afatr'Andriamanitra anio miaraka amin'Andriamanitra. Zao ny lohateny manao hoe kristiana be fiantrana, kristiana be fiantrana. Zao ny 4:17 fa avy ny andrinana zao tontolo zao nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Jesosy no miteny. Iza ny andrinana zao tontolo zao? Satana, devoly. Kanefa miteny Jesosy Kristy tsy manana inona ato amiko. Izany andrinana zao tontolo zao zany. Na ny mihoatra antsika ny amin'ny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny toetra sy ny tari-dalan'ny fampianarana nomeny Jesosy Kristy no ametrahany an'izany afatra ho an'ny fiangonany izany. Ambarao amin'ny olona ny famarinan'Andriamanitra satria tiany Kristy ny aneo amin'ny fiangonana ho tsy misy tsiny sy pentimpentina eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'izao tontolo zao. Fiainan'ny Kristy feno fiantrana, feno fanampiana, mitsetra an'izao tontolo zao. Teny amin'ny sasy teo anivon'ny zavaboary no nahitany fitsaharana tao anatin'ny asa mafy sy ny rotoroton'ny fiainana izay nandreraka azy nandritra ny fiainany tetỳ ambonin'ny tany ary tsy mba hivelambelany fotsiny ny fijeriny ka nanangona fahalalana avy amin'ireo zava-miafy ny natiora izy nameno azy ny fiadanana sy ny fifaliana. Nanara-dia azy mandrakariva nefa ilay mpitsikilo fahavalo izay feno haromontana ka nampiasa hevim-petsy mba andavona amitana an' Jesosy inanotranga na andresy hatramin'ny farany Jesosy Kristy. Misy fotoana izay namelana izy ireo fanamelarana fandrika ao am' Jesosy Kristy nitondrana fandrika teo anatrehany atao anatin'ilay hoe mandroso maty reny be, miemotra maty reny be, ilay atao hoe dilemme zany Jesosy. Fa tamin'ny fahendrena lalina sy ny fahamasinana no nafanamahany olana ary nioaran'ny Kristy ny fandrika izay nivelaran'ny fahavalo. Nantenen'izy ireo tamin'izany fa ny valiteny dia hanameloka an' Jesosy Kristy, hanameloka ny vahoaka. Inona moa zany tantara zany? Le hoe ohatra zany raha isika nitondra vehivavy azo mijangajanga teo anatrehany dia ho vonoina ho toram-bato. Raha ohatra ka ho toram-bato ity vehivavy ity dia ekena zany mamono olona. Raha ohatra ka tsy toram-bato indray dia ekena indray zany mijangajanga. Zany le karazana dilemme. Mandroso maty reny be, miemotra maty reny be, napetraka teo anoloan'i Jesosy. Kanefa tamin'ny fahendrena no namalian' Jesosy sy ny fanontaniana rehetra dia hoy ny olona tamin'ny Jaona 7:9-10 tsy mbola nisy olona niteny tahaka an'izany. Mahay zany Jesosy zany. Aoka ho feno fahasoavana ny resaka izay ataontsika. Amin'izao fotoana iainantsika zao androany itsika miatrika fotoan-dehibe any amin'ny toerana maro isan-karazany izay misy antsika, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny birao, amin'ny fivoriana maro isan-karazany. Aoka ho feno fahasoavana ny resaka ataontsika satria miaino ny resaka ataontsika Jesosy Kristy. Aoka ameno ny teny rehetra ataontsika, ny fangorana sy ny fitiavana ary haneo ny toetra ny Kristy ny resaka rehetra izay ataontsika. Tokony hanana ny toetrany isika satria mpanara-dia azy isika. Ilaintsika ny mianatra isan'andro isan'andro amin'ilay mpamonjy lehibe mba ho fenoy ny fiainana ara-panahy ny rivotra manodidina ny fiainantsika. Kristianina be fiantrana, tsy amin'ny vola ihany, tsy amin'ireo fanampiana isan-karazana fa amin'ny toe-panahy miantra an'izao tontolo zao. Zany toetra ny Kristy ho tanteraka aminao zany, ho tanteraka amintsika rehetra andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy eo fa ohatra alainy tahaka ho anay, mpanara-dianao ny fiainanao, omeo hery mba hanarahana ny tari-dalana, ny torohevitra, ny toetranao, omeo hery mba hiainana ny fiainanao Jesosy eo. Ka raha miteny zahay dia ahita fandresena ny hafa, ahita fifaliana ny hafa. Raha miasa izahay dia azo tombontsoa manodidina anay ary enao ho velona ato anatinay. Tanterao zany amin'ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.